Ahoana Marina. Ho aiza no iafaran'ny vahoaka malagasy? Mandroso miemotra. Fomba fiteny ohatrany tsy misy dikany voalaza matetika eny anivon'ny fiarahamonina. Saingy tsy karatra tanteraka fa mitombona kosa amin'izao fitondrany rajoelina ny firenena izao. Tsy mitsaha mitombo ny malagasy very asa. Etsakilany ny mpitondra. Tsy sasatry ny milaza sy miteny amin'ny vahoaka izay tifitry ny fahantrana lalina. Fa mivoaka matetika any ivelany, mikarobaolana momba ny fahasahiranana izao. Ny azo ambara dia mafana ny toedra rà eto amin'ny firenena, mahalona ny tsy fahombiazam-pitondrana miseho. Raha olona efa tapitrisany no very asa noho ny chômage teknika nateraky ny Covid-19, izay mbola betsaka no miazoazo tsy tafaverina amin'ny asany ankehitriny, dia fantatra izao fa hiala eto Madagasikara ihany koa ny tranombarotra lehibe Shoprite. Tsy mbola mazava aloha atreto ny antony, fa ny azo antoka dia itombo indray ny isan'ny tsy anasa eto amin'ny firenetsika. Izany dia midika mazava fa hiena ihany koa ny mpandohetra ao anatin'ny kitapo-mbola-panjakana. Ninonina ambaran'ny mpitondra dia vokatry ny tsy fahaizan'izy ireo mitantana no mahatonga ny fahantrany vahoaka malagasy sy ny fidangan'ny tsy anasa eto amintsika izao. Raha ity tatitra izay navoaka ny Banky Mondialy ity mantsy dia 2.9 ny vahoaka malagasy no very asa nandritra ny valana retina Covid-19 iny. Aza adino anefa fa misoratra ho tantsaha avokoa ny 5.9 ny malagasy eto amintsika. Ny hita dia tsy misy mihitsy ny fametrahany ny fanjakana fitsinjovana lavitra ho an'ny vahoaka. Orinasa maro no nakatona teto vao nandray fahefana izy ireo noho ny lonilon'ny politika. Isan'izany ny orinasa AAA izay niodina sy mba nampiasa vahoaka teto. Ity orinasa ity izay nolazaina fa 12 andro no anakatonana azy, saingy hatramin'izao tsy tapitra ihany ilay 12 andro nolazainy ny fanjakana. Raha mba nisy mantsy ny fiodinan'ireo orinasa ireo dia navita izay mba fanamahivanana ny tsy fanananasa eto amintsika. Sady voky sakafo no afaka miasa ny vahoaka, saingy indrisy noho ny politika maloto ny fitondrana. Izany ve ny politika ny fampanananasa amin'izao fitondrana izao? Ity mantsy no nambarany nandritra ny fampelezan-kevitra. Za dia ho filoham-pirenena hitsinjo ny farim-piainana vahoaka malagasy, atoko ny fomba rehetrarehetra izay ampihana ny fandaniana ataon'ny vahoaka malagasy, miala any amin'ny herinaratra zany, makany amin'ny sakafo, le kapoka ny vahoaka malagasy mihitsy no jerevako, zany hoe le vidim-bary, vidina menaka. Zany ny zavatra ho ataoko. Za ry vahoaka malagasy dia hitsinjo anao. Izany tokoa ve no zava-misy? Mba fantatry ny fitondrana io ve? Fa betsaka amin'ireo tanora malagasy eny no mivezivezy fotsiny rehefa mahavita fianarana. Ity mantsy no fanadiadiana nataony mpanao gazety. Lahara-pahamehana ny fametrahana filaminana sy fandriampahalemana maharitra raha tiana handroso ny firenena iray, mbola tsy tanteraky nefa izany eto amintsika. Manana andraikitra eo amin'ny fanatanterahana izany ny tanora izay voakasika matetika rehefa misy ny tsy filaminana. Mbola tsy ampy raha teo ny fampandraisana andraikitra ny tanora eto Madagasikara, ka ilaina ny mampiatra izany mba hirosoana amin'ny fampandrosoana maharitra raha ny fanazavana. Raha ny mikasika manokana ny tanora eto Madagasikara indray, latsaky ny 20 taona avokoa ny 420 isanjaton'ny tanora eto amintsika. Olana goavana saidrainy tsy fanananasa ka tsy ahafahany mivelatra eo amin'ny sehatra rehetra. Olana eto amintsika koa ny firoson'ny zazavavy amin'ny fanambadiana loloatra sy ny herisetra mianjady amin'izy ireny ka miatrekany amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana. Ny tanora mieritreritra hoe rehefa mananasa izy zay vao tena hoe anao milamina ny fiainana. Ny isan'ny ndetako hoe facteur anankiray lehibe aloha zany amin'ny faharefon'ny tanora ny tsy fananany fidiram-bola sy entina miaina sy jiry lavitra eo amin'ny fiainany. Ary izay zavatra izay nefany isan'ny ainga mampiakatra an'izay fahafahany manana an'izay fahazoana miatrika ny eto ny asa izay ny fandraisany andraikitra eo amin'ny tontolo misy azy, eo amin'ilay communauté misy azy zany.
na de mbola tsy misy vola ara tsika mahafantatra tsara fa ny fomba fiasa amin'ny voalohany amin'ny tanora de mety hoe milatsaka tsitrapo fangalanao traikefy iny rehefa aveo a ary tombony lehibe ho anao amin'ny fisitrahana an'ireo fifaninahana isan-karazany mety ahazona asa na eo amin'ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny tontolo misy anao na ny fandraisana andraikitra ny goavana kokoa eto amin'ny firenena. Izay no zava-misy eto amin'ny firenena. Io trangan-javatra io izay mifanipaka tanteraka amin'ny filazan'ny filoham-pirenena io nandritra ny fampelezan-kevitra nataony. Io dia pirofo mitohoka amin'ny tenda ny falainga rofina antsobika no nahazo ny vahoaka malagasy nandritra ireny fampelezan-kevitra ireny. Nivoaka any ivelany any Rajoel hiatrika ny MEDEF. Fikaroham-baolana momba ny fandraharana eto amin'ny firenena no voalaza fa antony. Miaraka amin'ireo ministra vaovao izay voatendry, na de mbola tsy manana birao iasana koa zany sasany amin'izy ireo. Ny fa 4 ny volana Aogositra no voalaza fa fotoana ionana amin'ireo mpandraharaha frantsay ireo. Saingy ny fa 13 no nilaza ilay tranombarotra mampiasa malagasy eto amintsika fa hialan'ny Madagasikara vokatry ny fitotongana ny sandany ariary sy ny fatiantoka aterak'izany. Fa Ahoana Marina ny mpitondra milaza fa mikarobaolana any ivelany. Ny eto anterana nefa miala tsikelikely. Hoaiza re no iafaran'ny vahoaka malagasy raha izao zava-misy izao dia hoy ny solom-bavambahoaka hoe mpitondra atao hoe mahay raha tena mieritreritra dia sehatra tsy miakina no natosika, sehatra tsy miakina no natsona, sehatra tsy miakina no nasaina nampiasa vola teto. Ny mpampiasa vola zany no tokony natsona naketo Madagasikara satria be de be ny sehatra tokony ampiasana vola teto. Mamorona asy zany, mampita etra ho an'ny fanjakany zany mamokatra zany. Nefa tsy zay no natao teto fa nakatona raha ny orinasa malagasy. Ka raha ny zavatra hita sy ny fomba fanaon'ireo fitondrana misy izao de araky ny teniko hoe fombafomba saritsarina fitsidihana sy fiaonana ihany no ataony satria efa nisy ange zany resaka zany tany aloha tany ary raha malala nge fa mpandraharaha frantsay nefa betsaka eto amintsika amin'izao fotoana izao hoe natao hoe manana ny zoam-pirenena frantsay. Inona ny tena nentin'ny zano an'ny firenena indrindra hatramin'ny fitondrana teteza mita zay nitaren'Andriamatora any Rajoel fa ny mpandrarahany marobe ny any amin'ireo firenena amin'ny teny anglisy na reny resaka fitrandrahana rena-kibony tany atao tsy mba resahana ny mahakasika izany. So ihany fa nanao an'ireny fitondrana ravalomanana ny filoha ravalomanana avy amin'ny aneny nahatongavan'ireny any Ambatovy teto na ny Serita moa iny na Dainatek izy tany aloha tany ny anarany avy eo ny QMM anombo Bestuliara zany misy olana koa amin'izao fotoana izao satria le tsy fahaizan'le fitondram-panjakana sy le mpitantana miaraka aminy fampiraharaha am'ireo le mpamatsy vola sy mpanamboly iraisam-pirenena no mahatonga an'izao olantsika zao. Ary tsy zay ihany koa fa ny resaka marina misy délégation mahakasika ny energie any, mahakasika ny resaka hoe angovo manaraka ny filoham-pirenena any fa sao de sanatria amin'janonao fombafomba fandaniana frais fandania-potoana no hitondrana an'ireo olona ireo fa le ao amin'le fahaiza manao ao amin'le resaka adievitra négociation am'ireny olona mpandraharaha sy mpanamboly ireny tsy hain'izao fitondrana zao dia lasa fotoana very fotsiny ny fotoana andehanana makanka tsy de manatena ninina loatra araky ny teniko teo satria mpandraharaha frantsay zany efa marobe eto amintsika mitondra inao amin'ny firenena ho iateo fa dia manararoatra satria akaikikaiky n'izao fitondram-panjakana zao matetika ny akamarony reny tsy izy rehetra kosa aloha tsy izy rehetra kosa fa ny akamarony aloha raha ny fijerina iazy dia araky ny teniko zay hoe miraitsy kombakomba ary mbola takina ao anatin'izany alohany andehananao any ivelany Andriamatofoloha sy ireo mpanao politika mpiaradia aminao sy ireo mpandraharaha ny eto atoerana aloha sokafo ireo nakatonareo rehetra ireo fa mamelona olona amina rivony amanalina izany orinasa malagasy izany. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Fisehosehoana fotsiny sisa raha fivoahana miditra sy mivoaka any Madagasikara ataony any Rajoel io. Impiry moa izy no nilaza fa manana vahaolana amin'izao fahantram-bahoaka izao tsy efa tany anatin'ny fampelezan-kevitra. Vomaika aza rendrika ny vahoaka rehefa izy no nitondra. Roa taona sy tapany aty aoriana tsy mbola hita ilay lokaloka no lazaina tamin'ny fampelezan-kevitra io fa vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy misy orinasa ka tsy fahita eto hatramin'izay nitondrany. Jirama, Hermad, Kroma sy ny maro hafa sampotika avokoa amin'izao fotoana izao. Mbola inona indray no vahaolana antenainy tsy hita tao anatin'ny telo taona latsaka kely nitondrany sy nandraisan'ny fahefana izay
ny vahoaka fotsiny no fanana lainga eto fa ny asa mpaka any anatin'ny vilany-bahoaka tsy hita mihitsy. Nolazaina fa mba ametrana ny politika ny fitsitsiana dia ahena ny isan'ny ministera. 3 taona latsaka nitondrany. Najoro indray ny mpikambany governemanta misy 23 be izao. Fa angatsy fitondrana amin'ny tsitsindray e. Ry zareo mpitondra no afaka miditra sy mivoaka ary afaka mivezivezy any ivelany, afaka mampitombo ny ministera satria manana vola anakaramana ministra miisa 23 be izao ny vahoaka, ankoatra ireo rasa mangaika sy ny ambaratonga hafa ao anatin'izany. Fa ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny tapakibo sy mandotroso alaina isaky ny mihetsika ireny. Manga ny fidangany vidim-piainana izay tsy hay-antenana intsony ny fidinany. Asa tsy misy, ny trosa miditra ihany. Aiza ilay politika ny fampanana asa izay nolazaina? Ity mantsy no fanadiadiana. Sehatra maro no ny totongana, tsy nahita mangirana vokatry ny fisiany valana retina COVID-19 teto Madagasikara. Raha tsy laza, afa-tsy ny sehatry ny fizantany, akanapikoroso fana ny arikare-pirenena. Tsy tafarina mihitsy izany ary tsy tratra an-tanjona raha mbola niteo zava-misy ankehitriny, indrindra amin'izao fisiany valana retina izao. Hoy ny teo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. Ahina trany ihany koa ny akara ny vidim-piainana, tsy vahaolana ny fanavaranentana, ny fampiroboroboana sy ny fanomezan-danja no ato anatiny no tokony imasoana ho hiatrany fanazavana. Satra nefa ny milaza fa hoe amin'ny taona 2024 dia tena hiverina tamin'ny situation talohan'ny crise Covid, zany hoe tamin'ny taona 2020 sy 2020 ny ekonomia malagasy, satria izay dia mahita fa raha mbola izao fandehana izao aloha mbola mpiatona ny sistany, mbola eo le crise Covid betabe ireo sehatra mbola sahirana dia manahy izay fa tsy ho tratra ilay tanjona. Ny teny fanjakana hoe tombo 4.3 isan-jato iarakarena fa raha ohatra ka efa asitsika natsasak'izay dia arabasoa arabatsara. Akatoavy ny vita malagasy, tsy voatery tsika hoe manafitafony itiavany ivelany. Raha ohatra ka mitombo ny vidy maro, mahona moa tsy ataony ezaka mba ahafahantsika mahaleo tena amin'ny lafiny voka-basy, satria raha mokatra vary tsika tsy betabeka ny inamoty tsy mila manafitry ny tsika mamokatra vary. Donc azontsika atao tsara mihitsy ary tokony ataontsika mihitsy mba ahafahantsika mahaleo tena amin'ny zavatra maromaro, asiretina koa ny ronono, asiretina ny diloilo, asiretina siramamy, etsetretsetra, mba tsy miakina amin'ny fanafaretana avelavela foana. Ny azo ambara dia tsy faiza mitantana no mahatonga ny krizy. Tsy voafehin'ny filoham-pirenena ny andraikitra mahafiloham-pirenena azy, any ka ny vahoaka no mizaka ny vokany. Ny santam-bola tsy voafehy, ny aim-bahoaka tsy voaro no ny anoanana, ny fananantandy manjaka ny vahiny atreny anivo ny fitsarana, kanefa dia ireo no anakaraman'ny vahoaka ny filoham-pirenena. Ho aiza no hiafaran'ny vahoaka malagasy afaka rotaona sy tapany itondrany rajoela io firenena io? Inindray ihany koa izao no fampanantenana vaovao omenany vahoaka malagasy rehefa miverina amin'ny fivoriana io? Anamboatra ozinina ho tsangany anty Afrika indray ve? Sa efa eny ambony sambo indray ny teleferika sy ny tramway? Fa ahoana marina? Ahoana marina?